Andron'ny Ministeran'ny Varotra sy ny Fanjifana ny fiarovana ny mpanjifa ary tafiditra anatin'izany ihany koa ny fijerena ny kalitaon'ny entana sy ny mahakasika ny fepitaona ahafahana mampiasa entana iray na ilay antsointsika hoe entana lany daty. Hamafisina ny asa fisafoana atao amin'izao ankatokin'ny fety zao. 20 izy ireo no miara-misalaha manao ny asa commissaires sy contrôleurs du commerce avokoa no manao ny asa. Contrôle foana isan'andro isan'andro fa somary hamafisina kely kokoa izy rehefa ankatokin'ny fety sy mandritra ny fety ohatran'izao. Toy izany io na ny rapitsy fotsiny raha ohatra raha tsy teny afa-tsy zay dia raha ohatra hoe nitato anatin'ny volana desambra aty zao dia nahitana tsy sakafo fihinana ihany mijerenay fa ao koa reny ataontsika hoe fampiasantsika amin'ny fiainana andavanandro ohatra hoe dentifrice, produits cosmétiques, même brosse à dents koa raha ohatra tamin'ny faraparany tamin'ny herinandro lasa teo zao dia nisy ny tratra na dia ataontsika hoe quantité vitsivitsy arany dia efa nafahana foana mba nanala azy teny amin'ny tsena mba tsy hiatraika any amin'ny mpanjifa. Raha ny karazana entana atao hoe nanaovana fanapotehana nandritra ny tito an'ity dia nisy teo amin'ny 20 lot teo eo. Raha miteny aho hoe lot aleoko miteny an'ilay hoe lot satria sarotra be ny teny quantité ho amin'ny produit sasany. Indraindray ohatran'izany teneniko zao dia misy singana brosse à dents 10 isa ohatra dia misy dentifrice 5 isa dia misy produit fanositra karazan-drazany reny amin'ny flacon kely be dia be dia sarotra mihavary azy fa atao hoe lot fotsiny isaky manao destruction na sarotra mety ho amina carton kely vitsivitsy io fa indraindray koa misy tonga dia hoe gros lot ohatra hoe misy zao ohatra tany tamatavy tany any amin'ny 1000 sac mahery tany ny vary izay simba dia nanaovana fanapotehana.